Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies. Ateritra ny araba tompoko kilasy tompoko vavy tonga soa indray ato anatin'ny fandarana sarobidy amin'ny fahasalamana dia manasa anao sahady anjo ny fandarantsika hatramin'ny farany. Ho an'ny androany dia ny antsoina hoe écho-doppler artéro-veineux des membres inférieurs na ny échographie atao eo amin'ny tongotra raha tsotsorina. Izay no loha hevitra noentina amintsika, inona no antony anaovana an'izay échographie eo amin'ny tongotra izay ohatrohatry ny ahoana ihany koa ny fizotran'izay échographie amin'ny tongotra izay sy ny mety ho valiny ny fomba fanatanterahana azy. Inona mahazava-dehibe tokony anaovana izay échographie eo amin'ny tapany ambany amin'ny ratsambatana izay dia aza misaraka aminay fa atao indray ny fanazavany mpitsabo matianina manokana amin'izay fanaovana échographie izay hatramin'ny farany. Midika ho fizahana amin'ny alalan'ny échographie ny lalan-drà amin'ny tongotra izany écho-doppler artéro-veineux des membres inférieurs izany. Ny écho-doppler moa misy karazany be da be, misy atao hoe écho-doppler cardiaque fa no resantsika androany écho-doppler artéro-veineux. Anany écho-doppler ny artéro-veineux koa mbola misy karazany be da be fa ity fandarana ity moa zany dia natao mba hanamoramora ny serasera eo amin'ny dokotera sy isika marary mba ho azony marary ny zavatra ampanaovan'ny dokotera azy dia hanamora ihany koa ny fandraisan'le marary ny antony anoratsoratan'ny dokotera ireo examen paraclinique na fanadihadiana amin'ny tadiny aretina ho an'ny marary. Efa tao eto Madagasikara ny écho-doppler artéro-veineux des membres inférieurs. Resaka manokana ny écho-doppler artéro-veineux tsika androany ny antony satria efa examen atao eto Madagasikara izy io, zany hoe fitirina atao eto Madagasikara ary efa manerana ny nosy. Misy dokotera spécialiste zay nianatra manokana an'izy io zany no manao azy. Na zany na tsy zany nefa dia misy dokotera sy rasazy ihany koa miara-miasa aminy zay manampy an'ilay dokotera hanao an'ilay examen. Raha faritana tsotsotra mitovy amin'ny échographie rehetra ny écho ijerena ny lalan-drà ny tongotra saingy misy ihany ny mampiavaka azy. Ny écho-doppler artéro-veineux moa zany dia mitovy amin'ny écho rehetrarehetra ihany izy. Ny appareil moa zany ny paoziny mitovy amin'ny écho rehetrarehetra ihany fa saingy misy logiciel sy le appareil le sondiny zany no spécial ho an'ilay écho-doppler. Le mampa hoe écho-doppler azy dia amin'ny ankehitriny moa zany tantaraiko kely fotsiny fa misy mbola be da be fa hanamora ny fahazahoan'ny itsika vahoaka zany dia misy natao hoe doppler énergétique. Le dikan'le hoe doppler énergétique zany dia hamantaran'le dokotera mpanao écho-doppler zany hoe misy lalan-drà sa tsisy lalan-drà ilay toerana zay jereny. Dia misy indray natao hoe écho-doppler couleur. Indray zany dia manome fahalalana amin'ilay zavatra ho jeren'ilay dokotera mpanao écho zany hoe mitodika makaiza ilay lalan-drà, ohatrany hoe miakatra izany sa midina sa makary amin'ny ilany ary. Dia rehefa avy eo misy ny atao hoe écho-doppler pulsé. Iny moa zany no tena zava-dehibe ho an'ilay mpanao écho-doppler. Ny antony dia amin'iny zany no hamantarana an'ilay vitesse
vitesin'le lalandra zany ary amin'iny any koa no amantarany an'lay forme an'lay courbe aseho an'lay lalandra de iny any zany no amantarana am'izay le reo karazana aretina marobe zay hojerena am'lay écodoppler artéroveineux. Misy ihany koa ny écodoppler artéroveineux atao amin'ny maso. Araka le tenentsika teo aloha teo de misy karazany marobe le doppler artéroveineux. Ohatra ataonay dokotera mpanao écodoppler artéroveineux zany ny mijery ny écodoppler ny aty amin'ny maso. Aty amin'ny maso zany ijerevana zany ny hoe indraindray mandeha makany amin'ny sens inverse ny lalan'ny lalandra aty amin'ny maso. Izay no amantaranay an'le hoe efa misy hypertension intracrânien ny olona anankiray. Ohatra hoe voadona izy na ohatra hoe misy fahatsetsehman'ny lalandra na fahavakisan'ny lalandra ka efa miakatra be ny tension aty amin'ny maso aty anatin'ny loha zany de jeren'ny mpanao écodoppler amin'ny maso zany Ankoatra ireo, eo ny antsoina hoe écodoppler des troncs supra-aortiques izay ijerena ny lalandra lehibe mivoaka avy amin'ny aorte. Eo ihany koa ny écodoppler ny artériel ny lalandra makany amin'ny atidoha eto amin'ny tenda eto moa zany atao hoe tronc supra-aortique. Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Nous pouvons vous assister pour des interventions d'urgence dans le cas d'un malaise ou d'un accident dans la rue, à domicile ou sur le lieu de travail. Au moindre ennui de santé, appelez le numéro Indigo 215, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies. Ijerena ny resaka fahatapahan'ny lalandra ihany koa ity fitsiriana ity. Zay indray zany dia fijerena ny lalandra rehetra makaty amin'ny atidoha. Anisan'izany zany hoe tronc supra-aortique ty lalandra ngeda be ty misy ny vertobasilaire ariary de mbola misy lalandra maromaro fa ny tena hojeren'ny dokotera amin'io moa zany matetika ny olona mety ohatra hoe lay tapaka lalandra. Ireto no fambara amin'izany. Ny amantarantsika vahoaka azy hoe tsy nietsika hono nila tanan'le nila mbatan'le olona de rehefa aveo nefa izy afaka adiny enina na adiny 12 de nietsika ndray. Matetika tenenitsika vahoaka hoe ay nisy mpanotra za koa tsy hoe manohatra an'le mpanotra fa ny tena mahatonga andreny matetika dia misy fahaterena ny lalandra zay mamatsy ny atidoha zay matetika fikorotanan'ny cholestérol mety ho fiakaran'ny tositra ambony be, mety ho diabétique na ihany koa hoe trouble na dyslipidémie fikorotanan'ny menaka zany arak'le fahazontsika azy le hoe HDL, LDL, triglycéride de reny zany mikorotana de mahatonga an'lay miamatevina le lalandra misy tavy mipetraka zany anatin'ny sisin'ny lalandra de manakely ny rà makany amin'ny atidoha de reny fotsiny no tsabon'ny dokotera matetika de miverina amin'ny normal ilay le ozy izy tsika teo le hoe indraindray le hoe tsy mihetsika ny ilan'ny akavia, indraindray mety ohatra hoe tsy mahay miteny tsara tapoka lay olona, indraindray mety hoe marary andolava lay olona, indraindray mety hoe manjavona ny masony, indraindray mety hoe misy an'le ohatra ny fitentsika azy hoe migraine
le marary ando spécifique moa marary ando voafaritra tsara moa le migraine ndraindray mety hoe lasa somary ohatrany miova ny toetran'le olona ohatrany hoe adaladala na hoe misy fanadinona lehibe le olona misy maro moa zany fa reo no matetika no tantaraiko. mbola maro ny karazana éco-doppler akoatra ireo. avy eo amin'ny maso sy ny tenditsika dia misy ny akoho ny éco-doppler cardiaque. Iny moa dia angamany alao ny cardiologue no tantarany iny fa idina ihany indraindray mijery ihany koa zany ny éco-doppler ny aorte ahita amin'ny kibo zany. Misy aretina marobe no mety ny pathologie ny aorte. Ny aorte moa zany lalandra lehibe ao anatin'ny vatan'ny olona avy eto amin'ny fo izy milatsaka makeo amin'ny kibo makany amin'ny vatana rehetra. Misy ny atao hoe vaky misilaka ohatrany hoe mizara roa lay aorte zay ny atao hoe coarctation. Zay pathologie zay azo tsaboina mety ho chirurgie mety ho fanafody médical. Misy ihany koa ilay indraindray le hoe miova ny forme n'ilay lalandra na le fitenitsika azy hoe anévrisme mibotsiny mety misy pathologie hafa koa. Midina ihany tsika zay le antony mpisiny resaka androany zany zao dia ilay le hoe éco-doppler eo ambonin'ny kely aloha matetika kokoa tsika koa indraindray eo am'le hoe rehefa bevoka ohatra bevoka zany ny olona anankiray mbola vao mitsaika le zaza dia hijerena hoe velona na maty le zaza sanatria moa zany ohatrany hoe mitady afaka afa-jaza zany le olona dia ny éco-doppler ny amaritany dokotera ny hoe velona le zaza na indridradrindra koa ny éco-doppler no amaritany dokotera ny hoe miaina tsara le zaza indraindray misy hoe souffrance fétale aiguë na chronique na indraindray koa hoe misy hoe tsy fitombona maharitra ny zaza ao anatin'ny kibon'ny zaza kely dia misy an'ilay éco-doppler karazany anankiefatra indray koa ny tena matetika ampiasain'ny mpisahana ny zaza sy ny kibona ny hoe gynécologue. Misy ny atao hoe artère doppler ny artère utérine. Misy ny doppler ny artère ny ombilical dia misy ny doppler ny artère ny vaisseau any anatin'ny lohan'ny zazakely. Reny andreny zany dia mamaritra ny fahasalaman'le zaza ary misy résultat avoakanay échographiste manampy an'ilay gynécologue hanampy anazy hitsabo an'ilay marary. Rehefa misy fanaintainana na tranga hafa toy ny fivitosana kosa no mampanao ny éco-doppler artéroveineux des membres inférieurs ny mpitsabo. Reheto aby zany aloha ny olona tsara manao an'izay éco-doppler ny artéroveineux des membres inférieurs zay. Voalohany raha ohatra ka misy hoe manaintaina ny tongotra ambany zany mety hoe manaintaina be na mety hoe manaintaina kely dia efa tsara manao an'ilay éco-doppler ny artéroveineux. Indraindray mety hoe mivonto ny ila tongotrany zany hoe eo amin'ny rano zany. Indraindray mety hoe mafana ny ila tongotrany eo amin'ny rano zany mafana na indraindray menamena dia reny zany zao fambara an'ilay aretina zay tokony hijerena an'ilay doppler ny artéroveineux. Mila jerena mandritra fitiliana io ny mety ho fahavoazany lalandra, mety ho ny lalandra artériel no vo. Reto aby zany ireo aretina mety pahazo ny antony nampatonga an'ilay hoe mivonto, marary, manaintaina, mety hoe mafana. Ny voalohany dia fahavoazan'ny lalandra. Ny ao anatin'ny anany olona moa zany misy anankiray hoe lalandra artériel dia indray hoe lalandra veineux. Ny artériel zany no resahako voalohany dia rehefa io zany za resaka amin'ny veineux. Ny artériel zany
misy karazany be dia be moa zany fa ny vitsivitsy am'ireo ihany no tantaraiko sy ny matetika mitranga amintsika. Indraindray zany ny olona rehefa voan'ny atao hoe diabeta le olona na hoe hypertendu miakatra ny tension na hoe indraindray misy aretina manaranaka mihitsy ny aretin'ny lalan-drà dia misy marary le lalan-drà artériel zay natao hoe artérite. Mety hoe lasa ny henany abeany na hoe sténose moa fiteny anazy na hoe indraindray misy obstacle mihitsy ny misy eo aminy obstrue zany le fiteny anazy na indraindray moa misy pathologie hafa misy ino zany le fiteniko hoe athérosklerose le tavy na ny fahanterana. Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Nous pouvons vous assister pour des interventions d'urgence dans le cas d'un malaise ou d'un accident dans la rue, à domicile ou sur le lieu de travail. Au moindre ennui de santé, appelez le numéro Indigo 215, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies. Anjarany mpitsabo indray no mijery ny fitsaboana mety raha toka mijanona amin'ny fanafody fotsiny na mety mila fandidiana mihitsy. Aminy zany ny ovalinay dokotera matetika dia ilay manome quota ny docteur hoe AOMI zay hoe artériopathie oblitérante. Raha ny dikan'iny zany dia na hoe amena fanafody le olona rehefa avy eo na sanatria tonga amin'ny stade farany zany dia tsy maintsy tapahana le tongotry le olona, tsy anira zay tapahana zay moa zany tsika fa hoe raha vao hita aty aloloha zay ny anton'ity fandarana ity zany hita aty aloloha zany ny aretina dia efa tokony manao fitsaboana amin'ny fanafody zay efa maro izy ankehitriny ary maro koa ny spécialiste amin'ny lalan-drà eto Madagasikara na eto Antananarivo zay hiarovantsika amin'ilay lalan-drà mba tsy tonga any amin'ny fiseriny hoe tapahana. Fa raha mba ohatra zany hoe vao miteny zany aty hoe AOMI zao ny gradiny dia efa mbola aty amin'ny mbola tsaratsara dia efa tokony azo fanafody tsika, misy koa gym azo ampiasainy. Mety ny lalan-drà veineux ihany koa nefa no tsentsina. Fa eo amindray zany le hoe le lalan-drà veine indray zany no tsentsina. Indray zany aretin-dray zany matetika mahatonga an'izay. Mety ohatra hoe mandeha manao voyage ela le olona, ohatra hoe mandeha avion, ohatra ny hoe eto makany États-Unis mihoatra ny adiny 10 zany, na eto makany Chine mandeha voyage lava zany, na ohatra hoe am'izao moa zany amin'ilay lalana ratsiratsy ao zany dia mandeha tômôbila zany le olona eto makany Toliara dia ela be izy anatin'le le tômôbila mety mihoatra ny 12 heures dia ile miangona raha iny zany manome vaingan-drà manetsina an'ilay lalan-drà. Zay ny atao hoe thrombose veineuse centrale. Indray koa aza matahotra koa zany fa efa misy fanafody ampiasain'ny docteur, misy karazany be dia be izy ankehitriny. Dia reny zany raha vao hita meloha zany aretin' reny mahazo fitsaboana aloha isika dia azo antenaina fa sitrana tsy tonga amin'ilay stade farany hoe mety ho tapahana. Indrindrandrindra koa ankehitriny koa misy an'ilay Covid-19 iny moa anisan'ny nampatonga le fikorotanana be dia be any anatin'ny vatana, anisan'ny mampatonga ny mivaingana koa ny misy vaingan-drà anatin'ny rà. Matetika isika rehefa manao le hoe D-dimer sotran'Andriamanitra misy an'iny analyse efa mandeha partout zao ny D-dimer hijerevana an'le hoe mivaingana le lalan-drà, mora mivaingana le lalan-drà. Ka raha misy an'le D-dimer ambony zany tsika dia tsara ihany koa avy dia manao an'ilay Doppler ny membre inférieur satria any membre inférieur no matetika no mivaingana voalohany. Azo averina sady tsy mampiasa taratra ny écho-doppler artéroveineux atao amin'ny tongotra. Misy eto Madagasikara ary azo atao tsara ary tsy marary, azo averimberina, tsy misy rayonnement fa feo kely ny atao hoe écho-doppler artéroveineux dia manentana antsika
tsy atahotra mahafantatra koa zany moa zany tsika zany a rehefa indraindray a ka mangataka ny olona après anivalina analyse médicale ohatrany hoe mety DDMR na mety hoe TP TQ TCA na hoe NFS zay ahitana hoe misy fikorotanana ny mivaingana ny lalan-drà de tsara foana any a indrindra koa raha ohatra hoe avy nanao nididina tsika zany a nididina teto amin'ny pelvis teto zany hoe ohatra hoe nididina sanatria nesorina ny tranonjanaka na sanatria natao césarienne na sanatria nesorina ny prostate reny koa facteur mampatonga an'izay a mivaingana ny lalan-drà ty ambany indray na indraindray koa misy pathologie zay a cancer efa niomby efa ela ny manome mivaingana ny lalan-drà ty ambany. afaka atao ihany koa izy na dia amin'ny ankizy aza. Ty zany moa zany a de afaka mety hovoan'izany aretin'ny zany tontolo na même ankizy kely fa indrindra amin'izao le nisy covid moa zany araka le tegnitsika teo le hoe le covid moa zany de mitarika aretina be da be misy inflammation be da be anatin'ny vatana de mitarika an'le mivaingana le lalan-drà de na même aza na ohatra zany hoe mbola tanora de mety ao azo mizany an'izany fa ny ankabeazany moa zany a le aretina le tegniko teo le hoe olona didy na sy andreo matetika olona lehibe na olona efa lehibe. Arak'izay fanazavana ny mety ny mpisabo tato anatin'ny fandaharantsika teo zay dia ahitana ireo antony mety mahatonga tsy fahatombanana eo amin'ny tongotra, eo amin'ny ratsambatana ambany amin'ny olombelona ny fanaovana ny échodoppler artéro-veineux des membres inférieurs na ny hoe échographie atao eo amin'ny tongotra izay. Antony indrindra tsy tokony salasalana toy ny efa fanentanana hoentinay mahazatra atao anatin'ny fandaharana amin'ny fanatonana mpitsabo rehefa misy tsy metimety eo amin'ny vatantsika eo mba tsy ho efa lasa lavitra na misy fahasarotana zay vao hiditra amin'ny fitsaboana zay mety hiteraka fahasarotana maro samihafa ihany koa moa amin'ny ankapobeny. Dia mifarana eto ny fandaharantsika tamin'ity androany ity makasitraka hatrany anao manaraka tsy tapaka ny fandaharana dia mamay fotoananao amin'ny herinaratra izao ato anatin'ny fandaharana sarobidy ny fahasalamana hatrany. Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies.